androana ka rahasakarabavy a ray aman-drenisany so foana nytenen'le ray aman-drenibeana izay anranofeza hoe isaka miteny pastera dia rahasakanabavy dia adinony ray aman-dreny ray aman-drenisany amen tamin'ny maraina ka rahasakanabavy dia vanginy tompo manokana ampianatra ny mpino fiainana ahatonga anao tsy anana olana amina fivelomana intsony manak'izay raha tsoko aminao dia tsy tao anatin'ny programako tsy tao anatin'ny préparationko fa tao anaty vavaka tamin'ny maraina no nomeny tompo teto ambony estrady hoe zao torino vonavenao tiako tena iaino tsara anao satria rehefa tonga ny teny ny tenin'andriamanitra dia mahasitrana ny aretiny rehetra mena misy aretina arabola ho sitrana zany androany ho atsika mety ho ianao hoe zany koa hoe dia tokoteny aty am-piangonana eno tsara fa mifamatotra ny ara-panahy sy ny fiainanao andavanandro averiko fandroany ny famatotra ny ara-panahy sy ny fiainanao andavanandro jaonina fahatelo andimy farory malala mangataka ao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahakan'izay anambinana ny fanahinao ihany zany hoe mifamatotro eo rehefa reraka ny olona dia reraka ny ara-panahy fa tsy ho reraka arabola ntsony ianao manomboka androany fa tiako tena iaino tsaka ianao iaino ampahendreny amena ve zay ndao atsika madika ny baibolyntsika kehitreny antany anao teny tsotra aminao inakena sa fivelomanao afaka miteny amin'ny akaikinao ve anao inakena sa fivelomanao ny fantanina manaraka dia izao mahavelona anao ve le izy mahavelona ary tena mampivelatra anao ve le izy raha lasakanabavy eny tsara isika dia tsy nantsona mba ho velona fotsiny isika ny planan'andriamanitra tsy hoe velona fotsiny tsika fa ny planan'andriamanitra dia ho fitahiana ho an'ny hafa isika zany hoe tsy ampy zany ny fiainanao raha velona fotsiny ianao ny sasany any moa dia sady miteny izy teo velona fa mitsokozokozy tiako hoe misaka anao ary Genesis 1:20 ka hatramin'ny 7:20 Genesis 1:20 ka hatramin'ny 7:20 ny kristianina raha lasakanabavy tokony manana fiainana hafa mihitsy tokony fitahiana ho an'ny hafa ianao amen Genesis 1:20 hatramin'ny 7:20 ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fomaraina koa Abrahama ka nakamofo sy niototra iray feno rano ary nomeny ny Agara ka napetrany teo an-tsorony ary natolony azy koa ny zaza dia nampandehaniny izy mianaka ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany an'efitry Beersheba ary rehefa lany rano sy niotra dia nariny teo am-pototry ny hazo kely anankiray ny zaza dia lasa izy ka nipetraka teny lavidavitra ny tandrifiny tokony ho tratsipika fa hoy izy aza mba ho hitako anie izay hafatesany zaza ary nipetraka tandrifiny izy dia nanadatra ny feon'ny mitomany ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjerin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe ino ny zato manjoanao ry Agara aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerana mitsangana ary reny ny zaza ka tantano fa ataoko firenena lehibe izy 7:20 dia nampahiraten'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy ary lasa izy dia nameno ranony sy niotra ka nampisotro rano ny zaza tiako hitraky ianao a hijery ny écran ianao dia hiaraka maky sika isa 2 telo
dia nampahiratinaandriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakany izy ary lasa izy dia namelo rano sy ny oditra ka nampisotro rano izazy. Zao le tantara. Rehefa teraka Agara ka mbola tsy niteraka izany nakavadiny Abraham, Sarai na Sara taty aoriny, dia manao maso akatsikatsy fijerany Sara i Agara. Tezitra Agara dia ozy izy tezitra Sara dia ozy izy Sara tamin'ny Abrahama hoe roay le andevavy io, roay i Agara. Dia nyroany Abrahama Agara, fa rehefa nyroany Abrahama Agara dia nomeny rano sy nampitondra ny mofo hoaniny. Dia lasa Agara mandeha dia nirenireny izy tany an-tany efitra, tany amin'ny tany hay. Tonga fotoana anankiray lany ny rano, lany ny mofo. Kivy tanteraka Agara dia nalainy Agara Ismaela zana dia napetrany tao amin'ny vodihazo anankiray. Dia ozy izy hoe ho fato io zazy io fa tsy te hita ny fahafatesany io fa zao andeha lavitra fa tsy te hita ny fahafatesany io dia nitomany teo le zazy. Dia rehefa avy eo misy anjelin'Andriamanitra tonga nidiny dia niteny tamin'ny Agara tsy ho fady le zaza fa ndanalaivo le zaza. Dia 5:20 dia nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka mahita lavaka fatsakany izy ary lasa izy dia nameno rano sy ny oditra ka nampisotro rano ny zazy. Amen. Isaia 2:12. Fa ny fanahin'i Jehova dia fanahin'ny fahendrena, fanahin'ny fahazavantsaina, fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana any Jehova. Ino itsaka amin'izay fa hanomboka ny afatrana. Galasika nabavy rehefa andeha i Agara dia nomeny Abrahama vatsy, nomeny rano dia nomeny mofo dia nohaniny. Dia nakany tany ay izy dia lany le izy. Raha ny vatsinao ihany no hohaninao dia tsy maintsy ho lany eo. Tsy hevitra fa tsy maintsy ho lany eo. Mariavy ianao. Raha lasika nabavy raha ny karamanao ihany miainanao tsy maintsy ho lany eo. Ahitsy be tahaka ny ahitsiko tamin'ny maraina ihany. Ny karama raha lasika nabavy tsy natao hampanankarena, fa ny karama dia noforonina, ny tanjon'ny karama dia mba ho ampy ianao manomboka voalohany taona ka hatramin'ny fandraisan-karama manaraka indray. Zay ny karama. Raha mieritreritra ianao hoe hivelona amin'ny karama fotsiny dia milaza aminao ny tena olana efa manao calcul ianao dia tsy voacalcul ao anatin'ny calcul anao mihitsy efa sendra misy marary, efa sendra misy manana olana. Dia efa sendra n'izay no tonga dia ao anaty problème tanteraka. Na rehefa misy havana manana olana na misy zavatra mitranga dia ao anatin'ny olana tanteraka ary zany zavatra mitranga amina kristianina maro ankehitriny. Satria nahoana? Tsy mivelona fa tsy amin'ny karama. Za tsy milaza aminao hoe ratsy ny karama, tsara ny karama fa fanombohana eo. Tenekenao kaikanao hoe fanombohana eo e. I Agara dia nihinana ny teo am-pelantanana, fa rehefa nihinana izy dia tsy maintsy lany ny teo am-pelantanana. Indrindra fa rehefa karama ny velomanao kanefa ianao any anaty tany efitra na hoe tany maina. Midika hoe tany efitra na tany maina dia izao fa maina ny ara-panahy. Raha mbola maina ny ara-panahinao dia miomany ianao fa zay vatsy anananao ihany no haninao ary tsy maintsy lany io. Tena keno kaikanao tsy maintsy lany io e.
velomanay mianakavy teny ifonako talasika anabavy teny ifonako ty teny tia raha mahita olona mikarama ianao ka lasa manakarena be tapoka tsarovy a tsy ny karamany nahampanakarena azy tsy possible zany raha mahita olona mikarama ianao ka manakarena no mpanakarama anazy tsy normal zany teny akenako hoe tsy normal zany hoe mino fa zakanao zavatra teneniko satria nahoana ny mpampiasa tsy amonony tena ny momba ho anao mihitsy maria tsara ve anao isika kristianina ka lasika anabavy dia natao mifitahina ho an'ny hafa amen hiditra amin'ny tantarany agara am'izay tsika raikihitra zao ny zavatra mitsanga laniny teo ampelantanana dia manao ohatranao am'izay agara tomany am'izay ho andeha ho aiza ntsony problème ty aiza reny ahitany dia tomany zao ny zavatra mahagaga nefa akitsika hiaraka makitsika dia nampahiratin'andriamanitra amin'ny masony agara ka nahita lavaka fatsakana izy ary lasa izy dia namelo rano ny sy ny hoditra ka nampisotro rano ny zaza fantaniko aminao tsotra be le fantaneny le fatsakana ve fa teo sa fatsakana vaovao falio efa teo le fatsakana fa izao ka lasika anabavy rehefa varina mitomany désespéré agara dia tsy nahita zavatra tokony ho hitany mariavy ianao ny zavatra ilain'ny olona ka lasika anabavy manova tantaram-piainana dia izao rehefa miditra ao anatin'ny tontolo ara-panahy ny fatsakanao mariavy ianao na hoe rehefa manomboka misokatra ny ara-panahinao tsarovoka lasika anabavy fa tsy fahaizana no nahitan'ny agara ny fatsakana tsy diplôme no nahitan'ny agara fatsakana tsy namana ny nampiseho azy fatsakana fa iza ny nampiseho azy fatsakana andriamanitra nampiseho azy fatsakana satria nahoana dia nampahiratin'andriamanitra ny masony agara za mitsodrano anao hanokatra ny masonao any andriamanitra ka fahitanao fahatsakana tsy hitan'ny hafa amena ka lasika anabavy zany mahasarobidy atsika kristianina zany mahasarobidiny hoe kristianina tena miankina amin'andriamanitra sarovo zao zavatra zao rehefa andriamanitra mampahiratra ny masom-panahinao dia anomboka hita zavatra afa tsy hitan'ny olona ianao anomboka hita zavatra fiainana tsy ainan'ny olona ianao anomboka andray zavatra tsy raisin'ny olona ianao amen ny olana dia izao sarahan'ny olona andriamanitra sy ny fatsakana ny fahitana avy amin'andriamanitra no anovany tantara-piainanao amen ny tena kristianina ka lasika anabavy dia mila mahatsiaro hoe ny fanahin'andriamanitra dia fanahy fahendrena fanahy fahazavan-tsaina fanahy fahiratan-tsaina zany hoe ny fanahin'andriamanitra zany tsy resaka hoe mampidoboka tsy resaka hoe mampanao fahagagana fotsiny fa ny fanahin'andriamanitra afaka hanokatra ny masonao dia anomboka hita fatsakana tsy hitan'ny olona ianao rehefa andriamanitra manokatra ny masonao manomboka amin'iny fotoana iny tsy anana olana amin'ny fivelomana tsonontsony ianao mandrakizay akakitriny manonona amin'ny fiainanao tsy anana olana amin'ny fivelomana tsony ianao mandrakizay fa ny fanombohany dia izao mila an'andriamanitra ianao manokatra ny sainao tsy ahita fatsakana ianao raha tsy andriamanitra ny manokatra ny sainao isika kristianina ka lasika anabavy dia natao mifitahina ho an'ny hafa amen hiditra amin'ny tantarany agara am'izay tsika raikihitra zao ny zavatra mitsanga laniny teo ampelantanana dia manao ohatranao am'izay agara tomany am'izay ho andeha ho aiza ntsony problème ty aiza reny ahitany
tenytomany zao ny zavatra mahagaga nefa akitsika iaraka amakytsika dia napahiratin'andriamanitra amin'ny masony agara ka nahita lavaka fatsakana izy ary lasa izy dia namelo rano ny sy ny hoditra ka nampisotro rano ny zaza fantaniko aminao tsotra be le fantaniny le fatsakana ve efa teo sa fatsakana vaovao falio efa teo le fatsakana fa izao raha lasaka nabavy rehefa varina mitomany désespéré agara dia tsy nahita zavatra tokony ho hitany mariavy ianao ny zavatra ilain'ny olona raha lasaka nabavy manova tantaram-piainana dia izao rehefa miditra ao anatin'ny tontolo ara-panahy ny fatsakanao mariavy ianao na hoe rehefa manomboka misokatra ny ara-panahinao tsaroboka lasaka nabavy fa tsy fahaizana no nahitan'ny agara ny fatsakana tsy diplôme no nahitan'ny agara fatsakana tsy namana ny nampiseho azy fatsakana fa iza ny nampiseho azy fatsakana andriamanitra nampiseho azy fatsakana satria nahoana dia nampahiratin'andriamanitra ny masony agara zaho mitsodrano anao hanokatra ny masonao any andriamanitra ka hampahitanao fatsakana tsy hitany hafa amena ka lasaka nabavy zany mahasarobidy atsika kristianina zany mahasarobidiny hoe kristianina tena miankina amin'andriamanitra sarobo zao zavatra zao rehefa andriamanitra mampahiratra ny masom-panahinao dia anomboka hita zavatra hafa tsy hitan'ny olona ianao anomboka hiaina zavatra fiainana tsy iainan'ny olona ianao anomboka andray zavatra tsy raisin'ny olona ianao amen ny olana dia izao sarahan'ny olona andriamanitra sy ny fatsakana ny fahitana avy amin'andriamanitra no anovany tantara-piainanao amen ny tena kristianina ka lasaka nabavy dia mila mahatsiaro hoe ny fanahin'andriamanitra dia fanahy fahendrena fanahy fahazavan-tsaina fanahy fahiratan-tsaina zany hoe ny fanahin'andriamanitra zany tsy resaka hoe mampidoboka tsy resaka hoe mampanao fahagagana fotsiny fa ny fanahin'andriamanitra afaka hanokatra ny masonao dia anoka hita fatsakana tsy hitan'ny olona ianao rehefa andriamanitra manokatra ny masonao manomboka amin'iny fotoana iny tsy anana olana amin'ny fivelomana tsonontsony ianao mandrakizay akitrintriny manonona amin'ny fiainanao ary tsy anana olana amin'ny fivelomana tsony ianao mandrakizay fa ny fanombohany dia izao mila n'andriamanitra ianao manokatra ny sainao tsy ahita fatsakana ianao raha tsy andriamanitra ny manokatra ny sainao tenekeno kaikany hoe tsy ahita fatsakana ianao hoe raha tsy andriamanitra ny manokatra ny sainao vavaka anisan'ny vavaka iray zay mila ataon'ny kristiana ny vavaka hoe tompo ampahirato ny masom-panahy andriamanitra ampahirato ny saiko sokafo ny saiko ny olana hoe tia ny fanahin'andriamanitra mampidoboka azy mampiteny anazy amin'ny teny tsy fantatra tia ny fanahin'andriamanitra manao fahagagana manasitrana olona manao fahagagana mampahiratra ny maso manao fahagagana mampandreny sofina fa ny fanahin'andriamanitra koa afaka manokatra saina satria izy fanahy ny fahendrena fanahy ny fanoloran-tsaina fanahy ny fahazavan-tsaina tadidio ka lasaka nabavy fa tolo-tsaina no tonga tao amin'ny Isaka dia namafy tamin'ny tany izy na dia maina zany tany zany tolo-tsaina ny tonga tao anatin'ny Jakob rehefa namitaka anazy ny rafozana dia main'andriamanitra tolo-tsaina izy hikiky hazo popolo tenekena kaikany hoe hikiky Jakob hoe amen tolo-tsaina ny voarainy tsaroboka lasaka nabavy fa nandresena ity tena tsarovo ty zavatra ka ity ny nampirodana ny mandany Jeriko ka lasaka nabavy dia tolo-tsaina avy any an-danitra nyseho le anjery Jehova dia niteny tamin'ny Josoa zao ny ampirodana an'io
dia nareo miodiny impito mandritry ny fito andro dia ny andro fahafito miodiny impito eo nareo zay mandrodana an'io raha rasikana bavy ny zavatra tena tokony hanavaka anao dia tolotsaina avy any an-danitra ny fivelomanao ihany koa dia tokony misy tolotsaina avy any an-danitra tena ankelako hoe tokony misy tolotsaina avy any an-danitra io hoe satria zay manova tantara-piainana io zany tsy vita fotsiny hoe miasa zao androany dia mandray karama rasikana bavy eo raha zay calculenao hoe miasa androany nahita asa dia mandray karama ifonako aminao ty zavatra ty tsy ova mihitsy ny fiainanao iandro promotion ampiasany ianao a dia rehefa tsisy promotion dia mijanona eo ianao fa zao anefa ianao dia afaka anana fatsakana ho anao amen ary zay mivavaka tiako hoentina amintsika tsararay avy androany anokatra ny sainao any Andriamanitra fantatrao ve ka rasikana bavy ny tolotsaina vao nifampiresaka tamina mpiara-miasa teo tena zavatra tsotra zareko aminao a momba ny hoe Andriamanitra miasa amin'ny saina mbola hitralala be amin'io tsika ny aoriny fa fahamarinana tsotra ny zareko aminao fantatrao ve ka rasikana bavy fa ny manolotra servisy mora vidy kokoa noho ny mivarotra produit sasa zao tsy mahatrate service produit amoana re aka ohatra aminao a ka ohatra tsotra aminao a raha nangana botika ianao dia tsy maintsy manana vola ianao hividianana hitana vidy pokety ianao vidy kiraro ianao na vidy frigo ianao raha ozy hoe zay hivarotra frigo raha hoe zay hivarotra tomobily vidy tomobily ianao misy vola be apetaka ao fa fantatrao ve fa raha manao volo ianao indray vidy brochine ianao dia mampidi vola ho anao foana fa ny olana dia zao mijentilisa hoy ny baiboly mazava saina kokoa noho ny zanak'Andriamanitra ny pino tsy mahefa tsy mivavaka tsara mivavaka fa ny inona no entinao ambavaka eto ambavaka ny asanao zany hoe mila miasa ianao zany miaraka amin'ilay vavaka fa tsy hoe hivavaka ianao dia hivavaka ianao dia hivavaka ianao dia anateny ianao isy voromailala-midiny eny dia hoe tena ity volamenao anao avy any an-danitra dia anao ianao hoe ame nao arasikana barotra am'izany io mariavy ianao ny fiangonana finoana dia fiangonana mitaiza olona amin'ny fiainana amen mila miasa ianao mila mahalala ianao hoe inona no ataoko tsy hoe rehefa rahasoa manao aty raha be manao aty dia anao an'io koa nao arasikana bavy misy fahatsakana manokana zay no manin'Andriamanitra hoe ity fahatsakana ity hanasoavako anazy mianakavy amen mila mivavaka ianao any sainao mila mivavaka ianao mba hampahiratra ny masom-panahinao hahitanao hoe Andriamanitra ity kely anjarako tahaka ny hoe neny Agara dia izao ny fanahin'Andriamanitra nanokatra ny masony dia nahita fahatsakana izy afaka mampanao exercice ianao anankiray dia zavatra tsotra be satria fitaizana no ataontsika akopio masonao afaka manao mijery zavatra telo ve ianao anananao talenta na tena hainao manao azy zavatra telo hoe ty haiko ty efa manana diplôme ianao dia efa diplôme anao zany efa mikompy ao anatiny satria tsy nahazo diplôme ao azy ianao anankitelo hitanao le anankitelo reo zavatra telo hainao reo manao anazy angady reo jereo aka angady reo fantaniko aminao ndray ary akopio indray masonao dia mieritrereta zavatra telo ilain'ny olona rehetra zavatra telo ilain'ny olona rehetra mila misakafo ny olona mila mitsabo tena ny olona
mila manao ina koa ny olona mila misasany olona madio ny olona fantaniko aminao amin'izay aratsika ao aby miko faolana tsotra ny fiainana ianao dia zavatra telo voalohana dia diaviny ampiarana anazy amin'ilay telo faharoa dia milamina ny fiainanao nao ny olana dia izao ny kristianina variana mivalaka ho any an-danitra ho any an-danitra ho any an-danitra fa tsarovy ho any an-danitra ianao feto ambony tany ianao mila mijono vavolombelona mila hita aminao hoe tahiny ianao mila hita aminao hoe tsara ny Andriamanitra ao fa ny olana dia izao Andriamanitra te hanome hevitra anao fa ianao tsy mety mandray an'ilay hevitra mba tiako ianao androany epatra ambony lohanao tananao dia avereno zao vavaka tsotra be zao Andriamanitra manomboka androany manaiky iasanao amin'ny saiko manaiky iasanao amin'ny saiko amin'ny anaran'i Jesosy mandray toromarika avy any an-danitra ny saiko sika rehetra na hoe amen amakapakanaky ny afaka dia izao anontanianao zavatra tsotra be ary tsotra be iza ny anaran'ny mpanjaka nanankarena indrindra tao anatin'ny baiboly ataovy mafy tsara hoe iza ny anarany iza Solomon mpanjaka nanankarena indrindra tao anatin'ny baiboly fantaniko anao faharoa manaraka an'izay ary resaka aminao resaka saina ihany ary fantaniko aminao inona kay nampanankarenan'i Solomon inona fahendrena izy fahendrena tao an-tsaina ainao iva daholo ny problemanao raha velanao hiasa ao anatin'ny sainao Andriamanitra mila mivavaka ianao hatramin'izay ianao mivavaka hoe Andriamanitra jereo mamanay jereo dadanay jereo ty asako ty fa zao manomboka androany anomboka anao vavaka vaovao indray ianao Andriamanitra mamangiana anatin'ny saiko ao mamangiana amin'ny saiko ao sokafo ny saiko ahitako sy zavatra rehetra ao ambadika rehetra sokafo ny saiko ananako fahendrena sokafo ny saiko ananako fahazavan-tsaina sokafo ny saiko ananako fanoloran-tsaina fa manomboka amin'ity andro anio ity raha vao manoro hevitra anao indray mandeha Andriamanitra milamy manao avinao ray aman'to amen amen fa avery ary ny tany ahy dia mahatonga anao lany vatsy fa ny fiarahana amin'Andriamanitra mahatonga ny sainao isokatra amen zany hoe tsy maintsy manana fiainam-baraka tsy maintsy manana fiainam-panahy miokona ianao amin'izay ny fanahin'Andriamanitra afaka miasa tsara amin'ny sainao amen na ho an'ny ankizy ary ny ankizy tsy mahay ny ankizy tsy mahay fantatra hoe fa mifanahy masina dia miasa amin'ny saina fa na fahalalana fahazavan-tsaina fanoloran-tsaina zany hoe ray aman-dreny ametra ao tanana ny zanaka ao dia tsofo raha mifanahy masina miasa atao amin'ny saina miasa atao amin'ny lohana miasa aminazy rehetra fa aza atao tsy hoe Andriamanitra vendrana mihitsy ty maria tsara ve ianao misy zavatra karasaka nabavy mila mamboaritsika kristiany